ay dia mialogna fotoana aloha zany tompo mialatsy indrindra hoe tsika ambavaka aloha ny fotoanantsika androany ka dia hitarika amin'ny fivavahana ny printsy indrindra Ravaroelina. Mpamorona lanitra sy ny tany Andriamanitra Abraham, Isaka, Jakoba fay masiny Israely fanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia mbola mitera mankalaza ny anaranao masiny izahay ame voninahitra anao ka tonga hita amin'ity toerana ity hiaraka hidinika mikasika ny zava-misy any Antsakabary amin'ny ankehitriny any distrikta Befandrina avaratra. Ty tompo Andriamanitra dia apetrakay tanteraka aminao ny andro androany ary ny fiainanay tsirairay avy ary indrindra ny fiainan'ny firenena mbanao ianao ry Andriamanitra no elo lalana anay hitari-dalana anay rehetra malagasy tsy fakivola eto an-tanindrazana ny ampitan-dranomasina mba hanomeny vahaolana avy aminao amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena no fahamahana ny olana rehetra fa fantatray fa ianao no lalana fiainana fahamarinana ary eo aminao no misy ny vahaolana ho an'ny firenena. Vahalandesaka izao manoloana ny abibiana tsy ho amatany mitranga tany amin'ny firofon-tany tao amin'ny commune Antsakabary distrikta Befandrina avaratra faritra Sofia. Izay rehetra nanomana izao vahalandesaka izao dia maneho ny fiara-miory amin'ny fianakavian'ilay ramatoa lehibe Jamba mety maty tao an-tranony nandritry ny fandoroan'ny polisy ny trano fonenany dorana velona. Mankahira trano ireo fianakaviana nipetraka tamin'ny trano isa 7,700 izay nidoran'ny polisy ny trano ny fiangonany ary nisy ny gobainy izy ireo ny fivarotana voanidorany. Mirary fahasalamana ho an'ireo olona tratry ny fifampijaliana torture nataon'ny polisy azy. Mankasitraka tanteraka ny mpanao gazety Fetra Rakotonasoa mandeha matoa Fetra Rakotonasoa ao amin'ny Viva izahay izay nanao ny fanadiadiana manokana ny zorara zao ary namoaka izany tamin'ny télévision Viva nandritry ny fandarana grand dossier tamin'ny zoma 10 mars 2017 tamin'ny ora sasany andro. Maneho fisaorana feno ireo ray aman-dreny ara-panasy ireo sojabe ary ny vahoaka tany an-toerana izay nitsangana vavombelona tamin'izao raharaha mampalahelo izao. Manamafy izany fijoroana vavombelona nataon'izy ireo izany ny afatra mezinezina nataon'ny fivondronany évêque eto Madagasikara tamin'ny 7 mars 1700 ka nilazany fa hoe maneho fisaorana manokana sy mankahera an'ireo prêtre sy religiosy ary laïka any amin'ny faritra ny Seonivohina. Eo ambany fitariana Monseigneur Rosario Vela, évêque ny diocèse n'Ambanja tamin'ny fijoroana ho vavombelon'ny marina sy ny fanentanana amin'ny fanampiana ary ny fandraisana andraikitra avy hatrany hatramin'ny Tranganosa. Ary mbola tsy lefa pokony ny afatry ny cardinal Pietro Parolin nanao hoe oka ho mpanorona fandriam-pahalemana ianareo soyez des artisans de la paix. Tsy mitazapotsiny izany faravana izany prêtre izany fa nanao toro-tanana téléthon fanampiana azy ireo miantso amin'ny fifanomezan-tanana sy ny toro-tanana anangonana izay fony rehetra ihany ny fivoloana meny évêque eto Madagasikara. Endriky ny soatoavina malagasy izany izay manandratra avo dia avo hatrany ny fihavanana malagasy ka mendry mpidirana manokana ireo mpikarakara rehetra izahay. Eloka bevava natao tamin'ny civile crime contre une population civile malgache. Manitsakitsaka ny zon'olombelona izany fihetsika barbariana nataon'ireo polisy tamin'ny printemps-ndrazana izany. Mandrindra ny filaminam-bahoaka, niaro ny vahoaka sy ny fananana ny mpitandro filaminana fa tsy natao andoro-trano fonenana sy fiangonana ary andrava fananana amin'izao efa fahantrana lalina mijaly amin'ny vahoaka maro an'izy izao. Indrindra fa ireo fokon'olona niaran'ny abibiana sy ny fampijaliana tao amin'ny commune Antsakabary. Tapaka ny fianaran'ny mpianatra satria tapitra mainy fitaovam-pianarana. Nalefa isambotra ireo olona nanao fitsaram-bahoaka ka nahafaty ireo polisy roa ireto polisy misa 700 mahery reto fa tsy hanao valifaty sy fitsaran'ny polisy mivantana ireo fokon'olona tsy manatsiny tamin'ny fokotany misa 9 no lalovana izay melanelana eo amin'ny 4 sy hatramin'ny 9 kilometatra. Tsy tandalana ireto polisy ireto raha araky ny raha marina izany satria ny andraikiny dia mitondra ireo miheverina fa meloka teo anivon'ny tribunal ambaratonga voalohany tao mandry tsara no antsoy fa tsy andoro-trano sy ampijaly ny fokon'olona piray tanàna.
tsy fantatra marina ny baiko azo nrety polisy rety tamin'izao irako zao fa zao na inona baiko nomena azy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana dia voarara ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany tsy ny fanjakana izany fihetsika feno abibiny izany indrindra fa ny lalàna iraisa pirenena noho ireo anton'ireo dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izahay mba andray andraikitra ny fanonerana indemnisation tsy misy atakandro ireo tsy manatsiny miaramboina misy tatokantrano ary andray fipetra entitra amin'ireo zay navandoza toy izao mba ohatra velona ho an'ireo mpitandro filaminana hafa mety mpitandro filaminana hafa mety hopefy ka tsy verenany toe-javatra mampalely toy izao itsony eto amin'ny firenena endriky ny fanjakana tsy tandalana izany ampiseho ny fadisoany ka hitondra ny fialatsiny sy ny fifonana pardon ary ny fiara-miory ampabe maso amin'ny alalany kabary atolo filoam-pirenena amin'ny TVM CRNM noho ny matompy nandraikitra voalohany azy il est le responsable, il est civilement responsable na le eo ary ny zavatra nataony sasany izy ny civilement responsable ozy ny teny baika araky ny voafaritra mazava amin'ny lalam-panorenana tsara ho marina fa ny filohan'ny repoblika no manendry ny premier ministre araky ny voalaza eo amin'ny andiny fa 4 lalam-panorenana ary ny premier ministre sady lehibe ny gouvernementa no miantoka ny filaminana miantoka ny fandrimpahalemana ary mamaky toerana ny tany-pirenena anaty ny fanajana ny firaisam-pirenena araka ny voalaza ny andiny fa 5 lalam-panorenana endriky ny fanjakana tsara tantana izany fa tsy azo ziditsika ekena itsony maty manolota na ny impunité dia eto amin'ny firenena tandalana satria voalaza ny firenena tandalana isika araka ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny déclaration universelle du droit de l'homme ary ny pacte international relatif aux droits civils et politiques satria izany no antony mandrava ny fifampatokisana teo amin'ny vahoaka ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana ary isan'ny antony tena tsy mampahomby ny fampihavana pirenena na ny fampihavana n'ireo mpanao politika hatramin'izao koa miantso ny vondrona iraisam-pirenena indrindra fa ny firenena mikambana izahay mba hijery akaiky an'izao raharaha izao satria isan'ny sakana amin'ny fanatanterana ny 17 objectifs du développement durable amin'ny taona 2030 izao ampibina tsoroamantany izao no tsy fisiany fanjakana tsara tantana sy tandalana ary ny mangarary eto Madagasikara mba hisiany fandrimpahalemana fitsarana marina sy ireo androm-panjakana mahomby paix, justice et des institutions efficaces. Eto am-pamaranana dia tsara ho fantatry ny mpiray tandavana fa isan'ny eloka bevava ozy-kajo isan'ny crime contre la population civile miabibina nataon'ireo olon'ireo tany an-toerana ary voarara ny lalàna iraisam-pirenena izany noho izany dia miantso ireo mpanao fanadiadiana iraisam-pirenena izahay raha toa ka hoe tsy mazava ny famotorana raha toa ka hoe tsy misy finiavana hijery akaiky an'io raharaha io ko miantso amindreo izay anao miasa ny momba n'izany ampibina tsy foamantany izany eto Madagasikara mba azony vahoaka malagasy maso mandidy mitondra ny raharaha eo amin'ny tribunal iraisam-pirenena raha feno critère raha feno ny critère momba n'izany rehefa tsy ampiseho amin'izao tontolo izao ny vokatry ny fanadiadiana natao fitondram-panjakana malagasy maneho fisaorana feno anareo mpanao gazety amin'ny fiara-miasa izahay masina ny tandrasana Andriamanitra miaro any Madagasikara. Sotra ny tompoko.